Dia ampifaliana indray ry havana no iarabanana rehetra mianaran'i Jesosy Tompo tafahoana amin'izao lalan'ny fandaharany toy vaka amin'ny fahamarinana izao. Dia ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Toy vaka ny fahamarinana moa tanteraka izao fandaharana izao dia enganemba samy hanovo hery azo haim-panahy isika mpanarahana izao fandaharana izao. Andehanantsika amin'ny lalana fahamasinana sy ny fahamarinana eo ambany fahasavan'ny Tompo hivavaka isika. Andriamanitra sy torany an-danitra dia misaotra anao izay mbola amin'izao fotoana izao ahafahanay mifampahery izara ny vaovao mahafaly sy ny teny mamy avy aminao. Malalo dia tianao tokoa izay andeha amin'ny lalana fahendrena araka ny sitraponao ary ianao amin'ny fanahy masina irina isangatanay tarika anay amin'izany lalana marina izay misotra makany amin'ny fiainana mandrakizay izany. Dia manakambara aminay ianao ry Tompo, hitenena aminay fa miaino izay mponimponao ngataka izany izay raha eo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Menao anatin'ny vanim-potoana sarotra izao tontolo izao ankehitriny. Very-hevitra ny maro, tratry ny fahaverezan-kevitra tokoa satria tsy mba mivoatra mihatsara ny fiainana sy ny zava-miseho fa toa miharatsy hatrany. Vokatra izany dia samy mampiseho ny fahaizany amin'ny alalan'ny fikarohana maro samihafa ireo manam-pahaizana sy ireo milaza ho manam-pahendrena ka manao paikady tsara rafitra mihitsy nentina miatrika ny olana sy ivahana izany aingana nefa toa tsy tafavoaka ihany mandraka ankehitriny. Ao koa ireo fampianarana maro entiny mikolokolo ny olona mba hahatonga azy ireny ahomby amin'ny fiainana. Maro be ireo vahaolana apetraka izao tontolo izao. Isika tsirairay avy dia samy mahita ny vokany. Fa ny tenan'Andriamanitra ihany no dia fampiarezantsika manoloana izany tranga misy eo amin'ny fiainantsika amin'ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy mandrakizay. Ao amin'ny fahendrena no resahana moa eto. Ny fahendrena no votoatin'ny andinin-tsoratra masina izay tondrana fampiarezana ho antsika ity. Dia fahendrena roa karazana no hita ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Andeha aloha jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny epistila sy ireo ataon'i Santa Jakoba toko 7:17 ka hatramin'ny 7. Jakoba toko 7:17 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Iza eo aminareo no endry sy manam-pahalalana, aoka asehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fampiandaniana ao am-ponareo, aza mirerena mandainga manohitra ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy ny avy any ambony fa araka ny ety an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny demonia. Fa izay misy fialonana sy fampiandaniana dia misy fiorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahefana izay avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy miahanahana na mitsara velantsiny. Ary ny vokatra ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Amen. Ny fahendrena no votoatin'ity andinin-tsoratra masina ity. Fahendrena roa karazana no novolaza eto. Ny voalohany dia ny fahendren'olombelona na ny fahendrena avy ety an-tany, ary ny faharoa dia ny fahendrena avy amin'Andriamanitra na ny fahendrena avy any ambony moa araka ny ambara ny tenin'ny tsoratra masina eto. Tsara faritana ny atao hoe fahendrena araka ny rakabolana dia azo faritana hoe fahamaontinana, fitondran-tena tsara. Raha ny famaritana ara-baiboly moa kosa dia ambara hoe kinka, havanana, marani-tsaina. Misy teny hebreo moa milaza hoe hakam izay mamaritra izany atao hoe famaritana ny dikany ara-baiboly izany. Tao amin'ny firenen'i Israely ny olona endry dia ireo olona mahay dia mahay. Olona mahay dia mahay, tsy hoe mahay fotsiny fa tena mahay dia mahay, excellent moa izany raha miteny vahiny. Ka ny zavatra rehetra izay ataony dia maneho izay farany hitan-tsainy avokoa. Olona tena manana traikefa tokoa ary matetika izy ireny dia anakinana andraikitra manokana. Ohatra hoe ry Josefa zanak'i Jakoba lasa tompon'andraikitra ambony tao amin'ny firenena Ejipsiana satria manan-tsaina izy. Ry Davida tonga mpanjaka, ry Solomon zanak'i Davida, ao ry Nehemia
zany dia profa ny olona manan-tsaina de teny ilaina tokoa eo amin'ny fiainan'ny firenena, ary mila dinena tsara nefa zay fahendrena ananan'ireny olona ireny, fahendrena avy ety an-tanitra, fahendrena avy any ambony. Ny fahendrena raha ny ambaran'ny soratra masina eto dia mila profo ka aseho amin'ny fitondran-tena tsara sy ny alemem-panahy ka manenika ny asa ataony. Zany no ambaran'ny Santa Jakoba eo amin'ny 3:30 tapany faharoa. Aseho amin'ny fitondran-tena tsara sy ny alemem-panahy manenika ny asa ataony. Profo zany ny fahendrena dia raha ny marina dia tokony tsara mandrakariva ny vokatra hoentin'izany. Ahoana no ambaran'ny Jakoba ny atao hoe fahendrena avy eto an-tany? Tsara marina aloha fa ity epistily ity dia nosoratan'ny Jakoba ho an'ireo jiosy kristianina monina any ivelan'ny Palestina. Hita eo amin'ny toko 1:2 moa zany hoe amin'ny alalan'ny fiarabana zay ataon'ny Santa Jakoba ireo vahoaka mielipatrana eran-tany. Izany hoe mahakasika ny kristianina rehetra manerana izao tontolo izao ity epistily soratan'ny Santa Jakoba ity. Taratasy mirakitra torolalana hoenti-miaina ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Hita sy reny Santa Jakoba fa misy fitondran-tena sy fizarazarana ao amin'ireto jiosy kristianina reto. Maro no mbola mandeha araka ny fahendren'olombelona ka misy fialonana mangidy, fifampandaniana ao am-po, firerehana na fiheveran-tena ho zavatra, miaina amin'laigna ka mahatonga fanoherana ny marina izany. Inona moa ny marina? Ny marina dia ny vokatry ny fahendrena avy any ambony, dia ny fahendrena avy amin'Andriamanitra izany. Raha ambaran'i Jakoba eto dia toa tsy hita loatra teo amin'ireo jiosy kristianina zany fahendrena avy any ambony zany, ka izany no anisany nanoratany ity epistily ity mba ho torolalana jerena ny tena fahamarinan'ny ten'Andriamanitra sy ny atsoan'Andriamanitra ireo vahoakandreo. Maro ny sika kristianina no ahitana taratra ireo toetra ratsy zay araka ny fahendren'olombelona, zany hoe fahendrena avy eto an-tany. Ambarany Santa Jakoba amin'ity epistily nosoratany ity. Ambarany ity mpitondra fivavahana iray anankiray nilaza fa ao anatin'ny fiangonana kristianina izy no tena ahitana ireo toetra sy fitondran-tena ratsy sy fialonana sy fampiantaniana ambarany Jakoba ireo ao anatin'ny fiangonana kristianina. Ary dia tsika moa samy mandiny tena hoe ao amin'ny fiangonako ve zany sa ny amin'ny fiangonan'ny hafa zany. Maro kristianina bakeo ny voninahitra, ny fitiavam-bola, ny filan'ny nofo, ny firerehana. Misy na ny volam-piangonana aza dia ampiasain'ny mpitahiry vola sy ireo atokon'olona vitsivitsy zay miara-dia aminy amin'izay mba hanaovana business, naovana afera zany moa, ahazona tombotsoa manokana ho an'ny tenany. Maro ireo komiti-piangonana no manam-pahaizana, marani-tsaina sy manana zakefa amin'ny fitarihana, nefa tsy mampiseho ny fahaizany amin'ny fitondran-tena tsara sy ny asa ataony izy ireny. Misy dia samy mihitsy manodikodina ny volam-piangonana noho ny fitiavam-bola diso tafahoatra. Izany no fahendrena avy eto an-tany, ary ny tsiny Santa Jakoba mihitsy tsy misy fiolakolahana mihitsy fa nolazainy hoe avy amin'ny demonia zany. Ary marina zany fa avy amin'ny demonia tokoa zany, satria manao zavatra ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy fahendrena avy any ambony zany, fa fahendrena avy eto an-tany zay baik'olona ratsy ka manao zavatra fanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Io fahendrena avy eto an-tany io aho nadita fa tsy misy fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra mihitsy, sady miteraka vokatra ratsy eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, ny fiainan'ny firenena, ny fiainan'ny fiangonana. Ary ao anatin'izany dia ratsy hatrany fiainana eny anivon'ny eny amin'ny fitsarana ohatra dia misy ny kolokolo sy ireo mistera samihafa, ao ny faratsy-piainana amin'ny alalana vonon'olona sy ny fanolanana sy ny herisetra maro samihafa. Tena mampirikotra ravana ny zavatra misy, satria
ny fahendrena avy eto tany no iainan'ny olona, na dia ao ara zany hoe fa nandray ny filazana tsara kanefa mbola manao zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Ahoana no ambaran'ny Santo Jakoba ny atao hoe fahendrena avy any ambony? Teny vitsivitsy no entiny milaza izany. Teny vitsivitsy no entiny milaza izany. Hitantsika izany moa manomboka eo amin'ny andininy fa Jakoba toko 7 ny andininy 7. Zao raha nambarany Santo Jakoba azy ny atao hoe fahendrena avy any ambony madio. Zany hoe ny fahendrena avy any ambony dia mifehy ny saina aman'eritreritra ka mihevitra zay zavatra tsara sy mahasoa. Mifehy ny saina aman'eritreritra ka mihevitra zay zavatra tsara sy mahasoa. Amaksika ny Filipianina toko 4:15 zay ambaran'ny Santa Paoly dia hoy nivaky ny teny aminarany teo farany riavana. Aoka hoeverinareo zay zavatra tsara sy matehidera dia zay rehetra marina, manakaja, aradrariny, madio, matehoty ary tsara lasa. Zany riavana no atao hoe fahendrena avy any ambony madio, matehidera, manakaja, aradrariny, matehoty ary tsara lasa. Ny zavatra faharoa ambaran'ny Jakoba eto amin'ity epistily ity dia ny hoe tia fihavanana, fahendrena mandrava sy misoroka zay mety teraka ady sy fitsokotokona, ohatra ao anatin'ny fiangonana zany na anatin'ny firenena zany dia sorohana mihitsy, sorohana izay fitsokotokona sy atao hoe fandravana ny fihavanana izay. Ny ambaran'ny Jakoba toko 1 andininy 7 dia manambara ny amin'ny hoe zany tokony ataontsika ao anatin'izany. Fantatrareo raha malalaka kanefa aoka ny olona rehetra alady aino ho malay miteny ho malay kitezitra. Zany hoe rehefa misy ny fivoriana ohatra dia mety misy ny olona tonga dia mitrotra be na ny heviny ihany na mpanjakaina ao anatin'izany atao hoe fivoriana mpiangona na fivoriana any amin'ny atao hoe toerana maro samihafa, dia ny olona tia fihavanana dia zao hoe misoroka mandrakariva zay mety hiteraka ady sy fitsokotokona ao anatin'izany. Ohatra ny Romanina toko 4:10 dia ny 9:10 ambaran'ny Santa Paoly dia mitady zay ampitombo ny fiadanana. Zany no fahendrena avy any ambony, mitady zay ampitombo ny fiadanana. Fahendren'Andriamanitra zany riavana. Ny fahatelo dia ny hoe mandefitra, zany hoe tsy miantehitra amin'izay mety ho zo anananao na izay voalazan'ny lalàna, fa dia hoe mandefitra ianao araka ny fotoan'ny olona anankiray mandefitra na dia tsy amitsirany azy, tsy miantehitra hoe zoko ty fa dia tsy maintsy takiko ty fa tsy zoko, araka ny voalazan'ny lalàna dia tsy maintsy tanterahany zao. Fa ny fahendrena avy any ambony riavana dia tsy miantehitra amin'izany. Ny fahaefatra dia hoe mora lahatra, zany hoe mahay mampiavana zany, mandala ny fihavanana mandrakariva. Ny fahendrena avy any ambony mety misy ny disadisa eo anivon'ny fiangonana na any amin'ny fiarahamonina misy antsika any, dia zao hoe mahay mampiavana, mandala ny fihavanana mandrakariva, le mora lahatra zany. Ny zavatra fahaefatra dia hoe be famindrapo, zany hoe manana fangorana ka manome lanja ny vokatry ny fanahy, manome lanja ny vokatry ny fanahy. Zany moa ny ambarany eo amin'ny Galatianina toko 5 ny andininy 2:20, aitsika tsy anjery tsara zany hoe vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famiram-panahy, fanavoantsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy. Manana fangorana ka manome lanja ny vokatry ny fanahy, zany hoe rehefa vokatry ny zavatra zay asa tao ao vokatry ny fanahy riavana dia mahavokatra asa soa mandrakariva zany, ary tokony ataontsika ho zava-dehibe zany atao hoe mahay mamindra fo, satria toetran'Andriamanitra zay vavahantsika koa zany hoe mamindra fo zany araka ny voalazany any amin'ny bokon'ny Joela hoe mamindra fo sy mianatra mandrakariva izy, maro-po sady be famindra-po. Ny zavatra fahadimy dia hoe tsy miangatra, tsy mihatsara velatsy, zany hoe tsy mizaha tavan'olona na
manavakavaka fa mandeha arak'izay itsiny sy rariny ao anatin'izany fiarahana monina ao anivon'ny fiangonana ohatra, anivon'ny fiarahamonina izany. Zava-dehibe zany ny havana ary saorana ny tompo manome antsika tolotsaina endry avy amin'ny teniny mba ahafahantsika mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ka anana fitondran-tena tsara izay anomezam-boninahitra n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Raha ireo fahendrena ambaran'ity soratra masina ity dia izay atao hoe fahendrena avy any ambony ao ny hoe madio, tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po, tsy miangatra, tsy mihatsara velan-tsiny, dia mitera-bokatsoa mandrakariva eo amin'ny fiaraha-miaina, mampirindra sy mampilamina ny fiainana ary mitandro ny fihavanana trany izany eo amin'Andriamanitra sy ny olona ary eo amin'ny olona samy olona. Inona ary no atao? Inona ary no atao? Hoy Jakoba ihany raha mijery ny epistily izay nisoratantsika amin'ny Jakoba 1:5 dia nivaky ny teny hoe raha misy tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatra ary dia omeny azy izany. Raha misy tsy manam-pahendrena dia aoka izy angataka amin'Andriamanitra. Andriamanitra efa niteny tamin'ny alalan'i Jesoa hoe mangatady omena anareo ary tena tian'Andriamanitra mihitsy izany hoe angataka fahendrena amin'Andriamanitra satria tondra vokatra tsara eo amin'ny fiainantsika izany, ary tsy ny fiainantsika ihany fa ny fiainan'ny tontolo rehetra izay misy antsika, ny fiainan'ny fiarahamonina dia mahatsara ny fihavanana izany. Tsarovy ry havana fa Andriamanitra ny loharan'ny famonjena ary avy amin'ny vavany no haven'ny fahalalana sy ny fahazava-tsaina. Hitantsika moa izany ohabolana 2:2-5. Ao amin'i Jesosy Kristy no fahendren'Andriamanitra, fahendrena marina. Tsy ezaky ny olombelona no ahazona ny fahendrena marina fa avy any ambony izany dia ny asan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anaty ka mibaiko atsika olombelona anana fitondran-tena tsara amin'ny fahalemem-panahy ary eseho amin'ny asa tsara izany. Fahendrena maefa zavatra tsy takatry ny saina, tsy tambo isaina, ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. Fahendrena misintona ny olona hiala amin'ny lalan-dratsy izay tsy mitera-bokatsoa araka ny teny faneva hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anesy tena ka hivavaka sy hitady ny tavaka ry ala amin'ny ratsy fanaony dia ianao nan-danitra aoka mila ny elony ary ahasitrana ny taniny. Izany hoe ny fahendrena avy any ambony havana dia mitarika atsika hiala amin'izay toetra ratsy fa mitarika atsika kosa anana fanetretena, hiatsika mandrakariva ny fihavanana sy ny fifankatiavana ao amin'ny tontolo rehetra izay misy atsika ary hivavaka hitady ny tavan'Andriamanitra mandrakariva dia hiala amin'ny ratsy fanaony. Dia hitantsika fa fifaliana ao an'Andriamanitra mihitsy, fahendrena avy amin'Andriamanitra izany ry havana ary dia esorana azy tompo mandrakariva manome antsika izany teny izay mamelombelona ny fanahy izany tokoa. Ry avy malalo amin'ny tompo eto am-pamaranana dia te-taona antsika andehantsika hifampitantana ka hiara-panjaka sy hatanteraka izany fahendrena avy any ambony izany eto amin'ny firenentsika. Dia ho tany sambatra tokoa i Madagasikara satria Kristy fahamarinana nanandratra ny firenentsika dia tanteraka tokoa ny hiram-pirenentsika amin'ny tany raziko tany sambatra ny firenena malagasy. Dia ho an'Andriamanitra irery andriavana ny voninahitra hibabaka isika. Tompo misotranao zay fa menao izao fotoana izao mbola ahafahana hifampizara ny teninao dia nomenao anay andrano indray ny teny momba ny fahendrena avy any aminao Andriamanitra izay tondra fitondran-tena tsara ary indrindra eo ambany fitarian'ny fananao masina ka ny vokatra ny fanahy dia manenika ny fiainan'ny voakanao izay efa nandray ny filazany tsara, aneo fifankatiavana sy fifanampiana mandrakariva indrindra amin'izao fotoan-tsarotra izay diavina izao, mba tsy hisy ny fitokotokoana na fampiandaniana na
mety fialonana sy zavatra ratsy rehetra zay entin'ny ratsy devoly ety amin'izao tontolo izao, fa dia aoka ianao fanahy masina, fanahy mahery no anolo-tsainanay sy tarika anay amin'ny lalana marina sy mety araka sitraponao, ananay fahendrena tokoa avy aminao Andriamanitra, dia ho anao nidera sy ny atsara voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Dia mipetraka ny veloma mahafinaritra ho anareo amin'ny anaran'ny Tompo ny tohivaka ny fahamarinana. Mandrapitafa tompoko.